Soratsika be deabe Andriamanitra ary mpiaino malala isany satria mbola afaka miaraka indray tsika amin'izao andro faefatra ifampahelezana izao amin'ny alalan'ilay lohahevitra anankiray hoe tsara Jehova. Mbola ho amafitsika androany zany hoe fahatsaran'Andriamanitra zany ilay Andriamanitra izay naharo izao tontolo izao, ilay Andriamanitra izay be fitiavana, ilay Andriamanitra ary noko fa Andriamanitra ao ihany koa. Kanefa mialohan'izany dia hivavaka antsika. Andriamanitra ray ao ankehitrindray dia mbola iaino anohy ny fandalinana ny teninao zahay, mangataka ny famindram-po foana nefa izay satria ny elokay dia mety efitra ampisaraka ny fifandraisanay aminao ka dia misy mananteny izay fa avelanao eloka ary tsy misy asan'ny satana izay anakatsakana ny teninao mba hitoetra ao anatinay tsirairay avy ary mba iainanay tsirairay avy. Tonona vavako ny aminaran'i Jesosy. Amen. Tsara Jehova, salamo fa 7:10 andininy fa 8:20 dia zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe sady tsara ianao no mpanao tsara. Misy ampahany kely ny tapahantsika fa izay zany no tena foto-kevitra resantsika androany hoe sady tsara ianao no mpanao tsara. Raha diny antsika izay andala teny izay ry mpiaino malala isany dia zao ilay Andriamanitra zany tsy hoe tsara fotsiny amin'ny fahatsara mahandriamanitra azy fa mpanao tsara ihany koa izy. Ary nisy ampahany amin'izany efa noresantsika sy nampitaintsika teto tamin'ny fotoana izay niaonantsika telo andro talohan'izao. Raha misy olona manao zavatra tsara amintsika, raha misy olona manana fihetsika tsara amintsika dia ohatra ny te-antany hoe mba manahoana re ny fihetsika serintsika zany olona zany, mba manahoana re ny zavatra ataontsika zany olona zany. Fa misy tsenjeriny ankizy zay diso aintsika loatra manao hoe raha misy manome zavatra ho anao kingamy teny hoe misaora tompoko. Itsika nefa amaha-olombelona antsika matetika dia tsy dia mba manana zany toetra tia misaotra izany fa le fitiavan-tena tena betsaka ao anatsika tsirairay avy. Ka raha misy zavatra mety ilayntsika amin'ny olona anankiray dia mba miangavongavy ery tsika, mitalao ery tsika kanefa rehefa azotsika ilay zavatra avy any amin'ilay olona zara raha misaotra tsika. Le olona nefa sady tsara le olona no manao tsara antsika amin'izay fotoana izay. Sala amin'Andriamanitra izay tsara sady manao tsara amintsika. Matetika antsika dia mangataka amin'io Andriamanitra io. Ary rehefa mahazo tsika dia zara tsika fa misaotra amin'izay fotoana izay. Raha maha-olombelona moa raha sanatria tsy mahazo, rehefa mangataka ianao ka sanatria tsy mahazo dia mandeha daholo ty farateny rehetrrehetra ty, mety manaraka ny ozona sy ny sisa rehetra hoe andao anao ny alefa anaindry retory. Zany zavatra zany mety mandeha sy ny kiresadresaka etseroa rehefa mba hoe mangataka tsika ka tsy mahazo. Kanefa amin'Andriamanitra atsika na tsy mangataka azany dia voalazany ten'Andriamanitra fa tsara izany Andriamanitra zany sady manao tsara izy. Ny sasan'izany moa raha ohatra hoe mahazo, raha resaka samolombelona indray zany resantsika dia ohatra ny mody me tsara velatsia fotsiny misaotra fa aveo sady efa mahazo izy me tsara velatra izy misaotra. Ny resaka ataony ambadika koa rehefa mbola hafa koa hoe izy iny tsy amme eo, raha tsy namme teo iny dia ataoko mahita ny anarako. Sady efa omeny ianao tsy misaotra ianao fa raha misaotra ary dia me tsara velatsia na ny ambadika any mbola ampianao azany indray ny resaka. Raha lasana bavy malala isany, ry mpiaino malala isany, tsara Andriamanitra sady manao tsara. Inona zavatra tokony havalintsika zany Andriamanitra zany? Inona zavatra tokony ho asirintsika zany Andriamanitra zany? Mova tsy fisaorana noho zany fahatsarana sy noho izany zavatra tsara izay ataony amintsika zany. Ry mpiaino malala, indraindray tsika dia tsy dia mba manana zany toetra tia makasitraka zany. Raha veritsika ilay tsenjery hoe raha misy manome zavatra ho anao kingany teny hoe misaotra tompoko. Zay zany tena tsenjery. Fa ny antsika maha-olombelona atsika avadikintsika izy hoe raha misy manome zavatra ho anao kingany teny hoe mbola misy ve? Ny angataka foana. Kanefa tsy misy zavatra aserintsika izany valin'ny fangatahana izany. Izay ny olako izay. Ary izay ny olontsika izay maha-olombelona atsika. Tsy fantatro fa zany mba hoe
fanadiadiana na fomba fijery ivelany resahany olona hoe ny olombelona voateraka de mangataka am'le zaza lay voateraka izy zany de mitomany de omeo sady aforotra ny tanany de tsy haiko hoe zay tokoa ve le izy fa zay aloha ny tena hita hoe toetratsika amin'ny akabeany hoe mangataka foana fa tsy mba mizavatra setitsika ho amin'ny valiny fangatahana izay ataotsika angamba tsika efa samy nahita mpangataka avokoa ary tsy misy mpangataka zany ka hoe mangataka aminao de nahazo ianao de mahazo tsodrano zany mety ozona ary nazy anao ndraindray fa ny mpangataka zany rehefa mahazo izy de misaotsotra be vararaka mihitsy ny karazana tsodrano mena izy ireny fa zavatra mbany napetsi-pohana de aty amin'ny toerana misy anay aty eo akaiky ny farmasia tsy de lavitra eto misy tovitovy kely vitsivitsy mangataka eo ry zareo reo ary rehefa mangataka izy njatra tena tsikaritra zany de zao na mahazo izy ireo na tsy mahazo izy ireo de misaotra an'le olona foana manao veloman'le olona foana ary mitsodrano an'le olona foana vitsy ny manao zany ary ireo ihany nahitako an'zay aloha tsy haiko aloha ny mpangataka any aminareo any raha lasa labavy malala isany ripeny malala isany mpangataka aza ny malala hoe na tsy mahazo de misaotra fa tsika anaovan'Andriamanitra ny tsara tsika le Andriamanitra tsara mamanana zany fahafahana sy fahalalana misaotra zany ve tsika tsiraray avy ao amin'ny Salamo 120 de ozy izy sady tsara ianao no mpanao tsara tsy vitany hoe tsara fotsiny Andriamanitra fa mpanao tsara ihany koa izy zany hoe mpanao zany rehefa hoe mpanao de toetra mihitsy zany le toetran'Andriamanitra mihitsy zany efa manao tsara izy le fahazan'Andriamanitra mihitsy zany efa manao tsara izy fomba n'Andriamanitra mihitsy zany manao tsara ary io tsy mifidy raha tsika olombelona no manao zavatra tsara de tsy manao tsara fa tsy amin'ny olona manao tsara amintsikitsika tsy manao tsara fa tsy amin'ny olona fantatsika na avatsikisika fa raha misy olona manadalatsika raha misy olona manarenatsika tsy hanao tsara zany izy fa Andriamanitra tsy mba izany fa Andriamanitra sady tsara no manao tsara ary tsy mifidy izy fa ny olona rehetra de anaovan'Andriamanitra izany fahatsarana izany ary efa jerentsika nge andaontsika ndray ohatra fotsiny makasika ny rivotra ohatra mba te antany efa misy tamintsika ve nangataka rivotra tamin'Andriamanitra efa mba nisy ve kanefa jerevo tsara fa irivotra io de omen'Andriamanitra tsika isan'andro ary io tsy mifidy na kristianina ianao na tsy kristianina na mpanaraka an'Andriamanitra ianao na tsy manaraka an'Andriamanitra na mpanota ianao na etretina hoe tsy mpanota satria ny olona rehetra moa mpanota fa miresaka fotsiny zany de omen'Andriamanitra n'io rivotra io izay ry havana anisan'ny porofo anankiray ahatsapahatsika fa mpanao tsara ity Andriamanitra ty ary ampitoryteny toko voalohany de zao ndresahany hoe miana tsy mirivotra dia miodina miana varatra mivezivezy manakariva izy ka miverimberina manodidina indray ohatrany hoe te antany atsika efa nisy fotoana ve nahatsapahatsika fa nitapahan'Andriamanitra teto ambony tany zany rivotra zany azoko antoka fa hatramin'izay navelomantsika rahalasaina bava malala isany ripeny malala isany de mbola tsy nisy zany hoe nitapahan'Andriamanitra ny rivotra satria ny zavatra miseho de zao rehefa tapaka ny rivotra de tsy afy miaina ny olombelona te ambony tany zany natao hoe fahatsaran'Andriamanitra zany zany le hoe Andriamanitra mpanao tsara izany resantsika zany araky ny voalazan'le toko sy andiny teo hoe tsara Andriamanitra ary mpanao tsara izany Andriamanitra zany de raha jerentsika andao hoe mba vinanitsika hoe firy tamitsika no efa mba nisaotra an'Andriamanitra tamin'izany rivotra nomepotsiny zany tsy nangataka tsika fa nomety-potsiny de ndao mba vinanitsika hoe ohatrinona re ny sandan'izany rivotra omenatsika isan'andro zany 420 ora amin'ny 420 ora 7 andro amin'ny 7 andro tsy tapaka mihitsy zany rivotra zany tadiditsika tsara angambany ny zavatra misy tamin'ny fotoana zay mbola niatombohan'ilay atao hoe coronavirus ary ny olona tratra amin'ny forme grave de mifampitady amin'ity rivotra ity mitady oxygène etseroa ary raha mahita ary farazay lafa zay tsy mahazo an'izany de tsy maintsy mandao an'ity tany ty izy ary pony fahafatesana sarobidi ny rivotra raha lasaina bava malala isany ripeny malala isany Andriamanitra tsara sy mpanao tsara no mamy atsika zany ary averiko indray fa tsy nisy tamitsika mbola nangataka rivotra ary tsy nisy tamitsika ngamba ny sotrany amin'izany rivotra zany kanefa nomen'Andriamanitra ilay tsara sady mpanao tsara izany tsara Andriamanitra mpanao tsara izy sady toy ny zavatra anankiray fotsiny indresako tamitsika iny fa maro ny zavatra ataon'Andriamanitra amitsika itsika tsy mividy itsika tsy mangataka kanefa mahazo maimaipoana izany rivotra zany
rypeny malala isany tsara Andriamanitra tsara Jehova sady mpanao tsara izy Davida no nahatsapanyzany zavatra zany ary ankehitriny dia te antso anareo te antso ny tenako te antso antsika mba hananantsika zany fahatsapana zany fa Andriamanitra ny tsara sady mpanao tsara ary eo amin'ny salamo fa 9:30 dehibe ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona efa nanomboka tany amin'ny zanak'Israely ary hatramin'izao iainantsika zao dia mbola ataon'Andriamanitra izany raha jerentsika io amin'ny salamo fa 9:30 io andiny fa 4 dia zao ny zavatra lazainy hoe izy irery no mpanao ny fahagaka dehibe firifiry ny fahagakana efa noentin'Andriamanitra teo amin'ny ankonanao teo amin'ny fiainanao teo amin'ny tontolo misy anao tsara Andriamanitra sady mpanao tsara eo amin'ny andiny fa 4 amin'ny salamo fa 9:30 io dia hozy izy ka naneo hery mahavonjy antsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny fahotantsika zany ny ataon'Andriamanitra zany nanome hery izy mba tonga antsika ho afaka amin'izany fahotana zany ary tsy ny hery ihany nomeny fa nandatsaka ny rany izy nanolotra ny aina izy mba hahafahany manadio zany fahotantsika zany Andriamanitra dia tsara sady mpanao tsara raha jerentsika eo amin'ny salamo fa 9:30 ihany ny andiny fa 5:20 dia hozy izy izay manome hanina ny nofo rehetra gambontsika mety teny hoe zay tsy dia mihinan-kanina ve ny aikely ny hanina ve isany gambany mety teny hoe be dehibe ny hanina ve fa zavatra azo resahana aloha ary azo tsapaitanana dia zao manome hanina ho an'ny nofo rehetra Andriamanitra jerevo tsara fa voalazany ten'Andriamanitra hoe nantsisiny azy nge iny itsika mieritreritra n'ireny hoe 4 mpangataka ireny tsy misy hoanina fa manina izy ireny velona sanatria tsy Andriamanitra akory mamiazy ny fako hinanany fa le zavatra resahana fotsiny dia zao hoe Andriamanitra dia tsara ary mpanao tsara izy raha lasana bavy malala isany ripeny malala isany tsara izan'Andriamanitra zany mpanao tsara izan'Andriamanitra zany andramika izao izy nylesitsika tamin'ny voalohany fa tsara i Jehova io manao fanandramana voalaza tamintsika faharoa fa hoe tsara izany Jehova zany ary manak'izay ny famindram-pon'Andriamanitra mamindra fo amintsika izy atramin'ny taranaka faramandimby ary hitantsika fa izany Jehova zany dia tsara ho an'izay olona mialoko aminy izay manantena sy mitady azy ny tompony hitantsika tsirairay avy ka afahantsika mandray izany ten'Andriamanitra zany afahantsika ho resy lahatra fa aity Andriamanitra ty tsy hoe tsara fotsiny fa mpanao tsara ihany koa izy ataontsika hivavaka amalanana izany teny izay ny fampisanana izany tompo Andriamanitra io misaotra anao satria afaka niain'ny teninao indray zay tamin'izao ariva izao mihitsy mananteny zay fa mbola fitiavanao anay zany ka tianokatra ny fisainanay sy ny fijerinay ianao mba hatsapanay fa ianao dia tsara ary ianao dia Andriamanitra mpanao ny tsara ihany koa dia mamelala ny elokay sy tsy fiheverana ny atsiramina zay vitanay nandritra lasa ka tsy nahatsapanay zany fahatsaranao zany sy amin'ny mampanao tsaranao zany fa ankehitriny kosa dia aoka ny fananao no hiasa aminay ka tonga anay anana fandresen-dahatra ny amin'ny fahatsaranao sy ny aminao Andriamanitra zay mpanao tsara tononona vavaka ny aminaran'i Jesosy miaraka amin'ny famelan-keloka amen